dia fifaliana ao naindray ry havanany hiara-midinidinika aminao ny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity fandarana karakarainy ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly ity izay miezaka ny amin'ny itombon'ny fahalalantsika any Kristy Jesosy. Ary noho zany dia mbola hiara-mivavaky sika alohan'ny rahantsika mandinika izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitro, atolotra ianao ny dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra amin'ny fonay manontolo ny azo honay indray, midinidinika ny amin'ny hafantaranay bebe kokoa ny Kristy Jesosy zanakao, ay natolotra ao isolovonanay to amin'ny azo fijaliana, nanolotra ny rany mba ho famelan-keloka ao anay. Anio ary andinika ny teninao indray zay dia ianao no anokatra ny mason'ny mpanahy anay ry fanahy masonao mba hitoetra tsara ao anatinay ny fahalalana bebe kokoa ny Kristy Tompo, ary izany dia atonga ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitrapoly. Amin'ny anaranao Jesosy no naovanay izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny faransika dia nandinika ny amin'ilay taranaky ny vehivavy, dia Jesosy Tompo zany izay tonga nanorotoro ny lohan'ny menarana rehefa nanaiky ho torotoro ny menarana teo amin'ny azo fijaliana ny mbelahiny tongony. Anio sika dia hijery indray koa ao amin'ny soratra masina ihany, satria araka ny efa fantatsika dia ny hoe Jesosy Tompo dia nampianatra ny mpianany mba hahafantatra azy bebe kokoa tamin'ny nanambarany ny momba ny tenany avy amin'ny alalan'ny fanazavana ny teny ao amin'ny testamenta taloha. Ka anio sika dia hijery indray koa fanazavana an' Jesosy ao amin'ny testamenta taloha, satria araka ny lazaintsika tany am-piandohana dia ny hoe ny testamenta taloha dia manambara fa hoe ho avy ny mpamonjy, ary zany dia ahitantsika ao amin'izany testamenta taloha izany ny tambindony Jesosy Kristy, sahady anambarana fa ireo filazana azy amin'ny testamenta taloha ireo dia tambindona ihany fa izy no ilay tena izy ho tonga amin'izao tontolo zao. Ka ho jerentsika nge ao amin'ny Genesis toko 7:20 dia misy izao voasoratra izao: ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy. Zava-nisy dia izao: rehefa nanota Adama sy Eva, nihinana tamin'ilay voankazo ny rarana izy, tafiditra teo amin'ny fiainan'ny fahotana, dia izao ny voasoratra hoe tsaroany izy mivady fa mitanjaka izy. Ary rehefa fantany fa mitanjaka izy dia nanjaitra ravina aviavy izy ka natao misikina ho azy. Izany no heveriny fa azahoany miaona amin'Andriamanitra indray hoe mba tako nahay ny henatra akanjo tsapany teo amin'ny tenany ihany, fa tsy nahatako na ny henatra lay ravina aviavy zay ny zairiny. Dia inona ny nataony? Niery izy, niery an'Andriamanitra izy, nandositra an'Andriamanitra izy. Nefa lay Andriamanitra fitiavana dia niantso any Adama hoe: ry Adama ô, aiza moa ianao? Zany hoe rehefa nanota Adama sy Eva dia nanao zavatra araka ny sainy sy zay noheveriny izy mba hanakonana ny henatra, azahoany miaona amin'Andriamanitra ihany, kanjo tsapany, fa tsy mahatakona ny henatra ireo ravina aviavy mizairina taony tamin'ny tenandreo, dia voatery izy miery. Ary tsy zany moveno ataontsika matetika mba hanakonana ny fahotana, dia mba manao asa soa, dia mba miezaka manao an'izao, dia mba miezaka manao an'izao. Kanjo tsaronao ihany hoe mbola tsy mendrika iona amin'Andriamanitra ihany ianao na izany aza, dia manjary mandositra an'Andriamanitra ny olona. Ary moa tsy zany ve ny misy amin'izao fotoana izao? Ny te iona amin'Andriamanitra zany mampatahotra ny olona zany, tsy sahany zany, kanefa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra, tsy maintsy hifanatrika amin'Andriamanitra sika, na iza manan-karena, na iza mahantra, na iza ambony, tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra ny olona. Saingy ny zavatra hitatsika eto dia izao: Adama sy Eva nandositra an'Andriamanitra, fa Andriamanitra nitady azy Andriamanitra, ary niantso azy hoe: Adama ô, aiza moa ianao? Ry havana, Andriamanitra tamin'ny andron'ny Adama dia nitady an'i Adama, ary Jesosy Tompo raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia nilaza hoe
efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very. Ny fahotana vitatsika nie, ny mahampanota atsika nie, tsy mahafina izany akory zay heverina ho asa soa, karazana ravina aviavy ihany reny atafinao ny tena. Ny olona no mety mijery ety iverany, raha ny mety koa de manao an'izao tokoa izy ka, de mazoto manao an'izao tokoa izy ka. Iny fa izany angamo mahafaka ny fahotana efa ao anaty. Ary izany nataon'Andriamanitra mba azahoany azony Adama sy Eva miaona amin'Andriamanitra indray, de nisy zavatra nataon'Andriamanitra araky nitatsika teo hoe nanao akanjo hoditra ny Adama sy ny vadiny izy ka natakanjo azy. Eto sika de manamaritra fa tsy hoe namoron'Andriamanitra, satria ny famoronana izao tontolo izao de efa vita tanteraka tamin'ny andro fahaenina, ary anitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Zany tsy nisy intsony ny famoronana, ka avy aiza ary ity akanjo hoditra ity zay nataon'Andriamanitra ho any Adama sy Eva. Mazava loatra eo sahady sika de mahita fa nisy biby novonoin'Andriamanitra, ary zany hoditra ny biby zany no nalainy ka natafiny azy mivady. Ary de tsaroana am'izany fa ilay biby novonoina de nalatsa-drà, ary rehefa nalatsa-drà ilay biby, ny hoditra ilay biby nalatsa-drà no natafy. Ary zany no mahatonga atsika hieriteritra, mahatonga atsika handray avy hatrany hoe io biby novonoina tany Edena io dia biby novonoina isolovoina any Adama sy Eva. Ary ny fitafian'ilay biby tsy nanota nefa nalatsa-drà no natafy azy mivady, mba ho marika fa ianareo mivady dia afaka iona amin'Andriamanitra rehefa nalatsaky ny ranony biby. Ary hitatsika ao amin'ny manaraka ny amin'ny fanatitra nataony Abela, raha mijery sika amin'ny Genesis 4:4 dia izao ny hoe ny nahatonga an'Andriamanitra nakasitraka ny fanatitra nataony Abela dia satria ny azy fanatitra nalatsa-drà. Ny Kaina vokatry ny tany, fa ny Abela fanatitra nalatsa-drà. Ary zany ry havana, izany no mahatonga ny Hebreo, ny epistily ho an'ny Hebreo, ilaza fa nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Abela, Hebreo 1:24, sy ny Hebreo 2:24. Nahoana ny nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Abela? Satria misy raha nalatsaka, satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ary izany indrindra nahatonga an'i Jesosy rehefa antomotra ny andro hafatesana dia naneho famantarana izy. Ahoana angano teniny? Izao ny teniny hoe tino rako zay arotsaka aminareo. Ny antony, raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ary izany no maha testamenta vaovao, ny testamenta vaovao nanavao le ranom-biby fahizay ka ny rahan'i Kristy no misolo ireny. Ary zany no mahatonga ny Romanina 7:4-4 raha mijery ilay hoe hoditra natafy any Adama sy Eva isika, dia ao no hitantsika hoe fahitafionareo kosa Jesosy Kristy. Izany hoe ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao, izany fahamarinan'i Jesosy Kristy tontolo izany ihany no mitondra famelan-keloka ho antsika. Ary eto zany dia tsara ny manamafy fa na iza mbola mitady famelan-keloka ny fihavanana amin'Andriamanitra, ivelan'ny finoana ny rana latsaky Jesosy Kristy tamin'ny hafi-jaliana, tsy misy famelan-keloka ho azy. Ary fahatsoana lehibe ny hevitra fa hoe dia mbola misy ihany ny famelan-keloka omen'Andriamanitra, ka Andriamanitra anie mamindra foka, dia na dia tsy mino an'izany Jesosy zany ianao dia tsy maninona fa hamindra fo aminao Andriamanitra. Tena hevitra mandisy fanantenana ny olona zany. Ary ny hevitra mandisy fanantenana ny olona ry havana dia tsy avy amin'Andriamanitra akory zany, fa avy amin'ilay fahavalon'ny olombelona ihany. Ary eto sika dia tsara ny manamafy fa raha tsy maty teo amin'ny hafi-jaliana Jesosy
ka nanotsaka ny rano dia tsy misy mihitsy akanjo-pahamarinana azo atafy antsika na inona zavatra ataonao so mihevitra ianao fa hoe mankany am-piangonana dia manao an'izao sosy zao dia mandoha vola dia miseho natrenin'ny olona ho zao raha izany ihany no everinao fa famonjenanao ravina aviavy ihany za tsy mahatafy ny fenatrao eo anatin'Andriamanitra fa tsy maintsy Andriamanitra mihitsy no nandray andraikitra namono biby nampitafy azy mivarika zay vao tena afaka miavana amin'Andriamanitra indray izy tsy maintsy Andriamanitra mihitsy nandray andraikitra naniraka ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny fahamarinan'i Jesosy Kristy ny fahamarinantsika araka ny voasoratra hoe ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahamarinan'i Jesosy ihany no azahoanao manatona an'Andriamanitra. Raha manatona an'Andriamanitra ianao amin'ny alalany dia afaka manatona azy tokoa ianao, fa raha ianao ivery dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra fotsiny amin'izao ianao satria Andriamanitra dia masina, ianao ny mpanota kanefa efa nanao lalana handehanantsika ho any aminy Andriamanitra. Izao no voasoratra hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana Jesosy, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe ny finonao fa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ny fanekenao fa noho izany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany dia hamarinina maimaim-pony eo anatren'Andriamanitra ianao. Ny fanao teo amin'ny testamenta taloha manko iava raha mitondra fanatitra ianao dia mahatsiaro ianao zany hoe nanota ianao, ary efa nahatsiaro hoe nanota ianao dia mitondra ilay fanatitra ianao makeo amin'ny kisorona dia mametraka ny tanany eo ambonin'ny lohan'ilay hatao fanatitra ilay olona mahatsiaro tena hoe nanota, ary efa mametraka ny tanany eo izy no miaiky ny fahotany, mibebaka amin'ny fahotany izy, ary efa mibebaka amin'ny fahotany izy dia tahaka ny hoe ny fahotana atao amin'ny tenany dia afindrany makeo amin'ilay biby vonoina. Rehefa novonoina ilay biby dia tahaka ny hoe maty ilay mpanota, ary rehefa maty ilay mpanota nalatsaka ny rany dia afa-keloka ilay nanana solovoina zanak'ondry, ary tahaka izany indrindra ny tondran'ny tompo ny anarana hoe zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Koa torohevitra omenantsika menakavy ary tokony ho fantatry ny rehetra dia zao: aza mitady fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny fomba ivelany na ny mitoeran-kafa afa-tsy noho ny rany Jesosy Kristy latsaka tany Kalvaria sy ny fahamarinan'Andriamanitra omenanao noho izany. Ny finonao fa maty ny solelo-panao teo ambony hazo fijaliana Jesosy, izany no hanamarinana anao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy misy zavatra hafa azo hanamarinana. Noho izany ry havana dia adidin'ny tsirairay ny hinona tsia izany fahamarinana izany. Fa raha isika mitady ho hamarinana amin'ny asa izay ataontsika dia tahaka ny Adama sy Eva mitady saro-kenatra tamin'ny alalan'ny ravina aviavy ihany zany. Ary zany no mahatonga anjara zafy maefa raha namorona ny tononkely izy hoe mamy ny foko ry Jesosy ny famonjena izy miatsoky navelana tena afaka navelana tamin'ny fomba ahoana satria ianao nanontsaniainao misolo ato amin'ny fijaliana. Ary zany mbola anoizany ihany hoe tany ny foko ry Jesosy satria tia loatra ianao, tany ny foko satria zany ka mbola malemy mora mania aho raha izaho ihany fa ianao ianao ny mihazona ny foko. Zaza tsy te hisaraka aminao ane ahy, tsy te hisaraka aminao mihitsy aho, mbola malemy nefa mora mania aho, tano aho isikitra eo aminao. Ianao no namela ny fahadisoa, ianao no nahatonga olona hafa noho ny ranao tatanao, ary mivokatry ny fahafantaranao izany Kristy maty ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana izany no ahatonga anao hisira tahaka anjara zafy maefa ihany io. Taoka ny foko ary sy ny fonao hiara-mitebo tena iray
aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay dia izany mahalehibe ny fitiavanao ahy, izany nanoloranao ny ainao tombony amin'ny fijaliana izany. Ianao lay biby novonoina, ianao lay zanak'ondrin'Andriamanitra, lay tahaky ny fanaty fiabela fa izay Jesosy eo aoka reny fokosy ny finao iray safidy mandrakizay. Eto ry havana dia tsara ny manamarika fa ny olona izay manatona an'Andriamanitra na hoe tia an'Andriamanitra satria hoe ka za tsinona sahirana aho dia nampino, zavatra za tsinona narary aho dia nisotranina, za tsinona teo aloha aho ory fa zao aho tahian'Andriamanitra. Raha ny fitahiana materiel fotsiny, raha ny zavatra eto an-tany fotsiny ihany no mahatonga anao hoe ho tia ny tompo na hanaraka ny tompo, midikan'izany anie dia ataonao havana raha misy patsa ny tompony. Raha ohatra zany ka mba mandalo fizahan-toetra kely ianao manjary ny fasanatria hoe miena ny arena am-pelantanana na hoe marary ndray rehefa avy eo dia hiala amin'i Jesosy le zany. Sanatria atao tahaka ny mialatsiny aminareo dokotera fa ny dokotera ny matetika makany aminy ianao rehefa marary fa rehefa tsy marary izy dia tsy mila azy ianao e. Sanatria ataon'ny olona tahaka izany fotsiny ve Jesosy? Tsy izany Jesosy io, ary tsy izany lay Andriamanitsika fa lay Jesosy nitsika dia tiantsika satria izy efa mitiantsika taloha. Ka raha misy olona tsy mahatsapa ny alala ny fitiavan'ny tompo azy, fitiavan'Andriamanitra azy tamin'ny nanoloran'Andriamanitra ny zanany teo ambony hazo fijaliana isolovoina azy, raha misy olona tsy tena mbola mahatsapa zany alala ny fitiavan'Andriamanitra azy zany dia tsy mahagaga raha miala amin'Andriamanitra izy raha vao misy zavatra manahirana azy. Fa ny olona izay nahatsapa kosa, ny olona izay nahatsapa ny asa arbidiny nanoloran'Andriamanitra ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana sy nanoloran'i Jesosy ny ainy an-kitrapo teo amin'ny hazo fijaliana isolovoina azy dia tsy ho ainy atao amin'ny nitsintsony ny saraka amin'izany Jesosy zany. Ataony ahoana? Ataoko ahoana ny saraka amin'ilay namonjy ahy teo amin'ny hazo. Tamin'ny fotoana zay nisy ny fanenjehana tamin'ny taonjato voalohany dia nisy ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Polikarpa izay notereny izy hiala amin'i Jesosy, ary nisy namany anankiray nilaza hoe inona ihany ary nifikiranao amin'izao Jesosy, Jesosynao zao, inona no zany ve dia aleona mihitsy eo faty? Izao no nataony hoe valopolo taona mahery zao ny raha antany tsy mbola nanao ratsy ahy izy, ka nahoana no afilaza ngiarazafy maefa manontomana hoe Jesosy malalo mpamonjy soa, indro ny aiko raisoanao, velon-kanompo aho velon-kano vonon-kanao zay sitrakao. Dia satria fantany ny famonjena vitan'i Jesosy tany. Tantaraina fa tamin'ny andro fivarotana andevy faizano tany États-Unis dia nisy andevo anankiray namidy teny an-tsena, ary nisy lehilahy anankiray tsapany fa tapa-kevitra hividy an'io lehilahy andevo io, kanefa lay lehilahy namidy, lay andevo namidy dia tezitra mihitsy hoe raha ianao no mividy ahy vonomoto anao, fa za tsy te hiaraka aminao, za tsy mila anao aho. Tapa-kevitra ihany nefa lay lehilahy hividy azy. Noho ny vitany lavanty lasany lehilahy io lay andevo tamin'ny tezitra indrindra iny lay andevo lahy namidy teny an-tsena tady hamono azy, tena voaka ny moramora avy any am-posiny any karatsy manafaka. Dia izao ny teniny tamin'ilay andevo lasany hoy izy hoe tsy nividy anao ho andevo aho fa nividy anao olon'afaka. Indro meko anao mikaratsy ny olon'afaka manomboka hatramin'izao, tsy andevo intsony ianao fa olon'afaka. Mitolevitra ilay lehilahy matanjaka, ary zao ny teniny tsy ahita olona tsara fanahy mioatra fa dia izany diavana ny olona tena mahatsiaro ny ahatsara ny fitiavan'i Jesosy dia ilaza hoe Jesosy eo ninonina hitsanga hanaraka anao aho. Ry havana lay ody biby fa izay tany Edena, lay biby novonoina fa izay tany Edena dia tandindony Jesosy Kristy maty
novonoina mba hatafy anao ny fahamarinany, ka tsy ny fahamarinanao intsony no entinao iseho anaty an'Andriamanitra, fa ny fahamarinan'ilay maty nisolovinanao na dia tsy nanitsiny. Ary noho izany dia tsara ny hahafantaranao fa misy tianao efa nanomboka ny ainanao Jesosy zanak'Andriamanitra. Ary raha izany ny fitiavana anao, inona no avalinao izany fitiavana Jesosy? Inona no avalinao? Maty izy nisolovinanao tena, ary ilay rainy mihitsy ny nanolotra azy, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy hovedreredrenino azy fa hanana fiainana maratsay. Ny etaetan'Andriamanitra aminao dia miany ekenao hotafiny ny fahamarinan'i Jesosy, tahaky ny nanekeny Adama sy Eva hotafina ny odi-biby fa izay no aoka hanekenao fomba hotafina ny fahamarinan'i Kristy, fa izany ny famonjenanao. Ary raha ekenao zany dia milaza aminao aho fa hotsapanao ny fahamarinan'ny tenin'ny Tompo hoe tsy avy antso ny marinao fa ny baloty bebaka. Ary nazovy misotro ny rano zay meko azy dia tsy anetaetana zay, fa ny rano zay meko azy dia oloha ranony bibika ao anatiny fiainana zay. Inona ny fiavananao mihoatra n'izany vita fiavanana amin'Andriamanitra, fa naiza misy ahy ity zaly ity hay dia efa natsamana indray io zanak'Andriamanitra ka naverina amiko indray ny fahamarinana noho ny an'i Jesosy Kristy. Raisoa ny fitafiana madio anao dia ny fahamarinan'i Kristy, ary ekeo amaty ny filovinao fijaliantsy. Raha ekenao zany dia milaza aminao afa anio afaka iona amin'Andriamanitra, na dia anio aza sanatria, na dia anio aza no antsoina ny anaranao dia afaka iona amin'Andriamanitra, tsy ny fahamarinanao intsony no entinao miseho anaten'Andriamanitra, fa ny fahamarinan'i Jesosy Kristy lay maty nisolovinanao tena fijaliana. Ary enganie manomboka hatramin'izao ka ho saintsaininao zany fa mitongana velona ianao, mitongana mandranofonao dia satria efa misy zany solovinanao fijaliana. Ary biby novonoina natafy any Adama sy Eva, fa izay ny hodiny dia tsy afaky fatandindony Kristy zay novonoina mba hatafy anao ny fahamarinana, hidera azy aminao, mankalaza azy aminao amin'ny fiainana rehetra. Ka ny tena tahaka ny garazako mahita hoe Jesosy malalo amin'isy miaiko raisoanao venokanopo venokanopo misy anao nazy. Tompo misaotranao zahay no nazo nay mandeha indray andro maty, fa hay ianao dia tena tianay. Raha nanoty zahay ka mba nanao izay azonay miafina amin'ny alalan'ny zava-tsoa izay mba heverinay mety dia mba ataonay enkanto ravina aviavy ihany tsy mahatakina ny fahotana izany. Ary nahity zany ianao raha io dia nidina ianao tao amin'ny zanakao ka nanolotra ny ainy mba hisolovinanay tahaky ilay biby novonoina tany Edena fa izay. Tompo misaotranao zay noho ny an'i Jesosy Tomponay, misaotranao zay noho ny rana latsaka hitondra famelan-keloka ao anay, misaotranao zay